Izay no mahakasika an'iny fa zaho koa sika dia hanaraka an'ireo vaovao anisan'ny nisongadina ao anatin'ireo vaovao tapatapany tamin'ity herinandro ity. Rehefa avy nahemitra foana ny fitsarana n'ilay raharaha famonoana ny Johanna Delahaye sy Gérard Fontaine tany amin'ny sisin-dranomasina Itoriato amin'ny faha 12 ny volana aprily 2024 dia fantatra fa amin'ny 12 oktobra ho avy izao indray no anatontsany izany araka ny vaovaony ely dia teratany frantsay no atodonikotrika n'ity famonoan'olona ity. Araka ny vaovao iray teo anivon'ny sampandraraha ny fanaovam-baksiny ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia tsy ampy ankehitriny ny vaksiny BCG zaza vao teraka maro noho izany no tsy nahazo an'izany vaksiny izany. Araka ny nambara ny tompony andraikitry ny fiarovana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana dia efa mbola volana tetika asa fampandrosoana no mety hamongorana ny asandahalo any amin'ny faritra atsimo tokony hisy ny fananganana sekoly sy ny fanamafisana ny lafiny sosialy sy fahasalamana. Sampiady Kenyana Misa Roho Muja sy Nayao izay misahana ny ady amin'ireo jiolahatsambo no manatatosa fiantona teknika any amin'ny sarana tsambona antsiranana amin'izao fotoana izao. Ahitana mpianatra manambonahitra anjatony ao anatin'izany ary rapito sabotsy ireo sambo ireo no andao anantsiranana. Nametsy ny fomba nikarakarany Riyad ny fivanianana masina fanao isa-taona ny Lamaiky Iran izay anisan'ireo nanana teratany namonyaingy nandritra ny fifanosehana goavana izay nafatesan'olona misy 770 sy 700 sy nandratran'olona mahery ny 700 tany an-toerana omaly sy nandritra ny andro farany tamin'izany fivanianana masina izany noho ny trangan'ny losa.